malaza ke atratanany Afrika fa hoe flou na vitananangana orinasa usine industrie isakany renivohitry ny district ty flou malagasy ty ny any aminay any aloha mifanohitra am'izany amin'ny province ny Diego Manontolo sekrenina mitsipozipozy ny lavanila moa de fa maty tanteraka. Ny ministra teo aloha solombavombahoaka teo aloha loholona teo aloha CST parlementaire mihitsy zany Andriamatoa vaovao Benjamin miarabanao tompoko. Miarabanareo ary miraroso anareo zanaka zandry samy joro mandray andraikitra mba manentana mitaiza ny olom-pirenena mba halala ny zava-misy eto amin'ny firenentsika. Misaotra nareo nanasanay. Andriamatoa vaovao Benjamin eo amin'le hoe fandanina vola tamin'ireny tsy hoe ratsy akory ny baren'i Madagasikara nandanim-bola fa eo amin'le fijerena ny laharam-pamehana niteraka resabe izy io an'ny olona rehetra hoe naninona tsy natsaraina tsy nomena tohana tany amin'ny 50 isanjato ny lafiny fampianarana satria ao anatin'ny fampidirana mpianatra tsika zao sahirana be ny ray aman-dreny mpianatra nanambarana teo anivon'ny ministera fanabeazam-pirenena le hoe mamaim-paona fa mbola misy vola aloha ihany anefa amin'le fampidirana mpianatra amin'y fahitanao an'izany zavatra any hoe le fametrahana laharam-pamehana aiza ho aiza amin'ny maha-parlementaire teo alohanao ihany koa. Raha laharam-pahamena mitombona loatra le fanontaniana apetraka ao. Zay ny tanisako an'le zavatra be dia be teo hoe na arakasa na fanakanana orinasa na ny fikojokojana fikolokoloana ny tanora any amin'ny sehatra ny fianarana. Maninona moa ny zanatsika mitaky bourse grenade lacrymogène na violon ny setrany mitaky bourse fa ampahany kely amin'ny zavatra tokony ikolokoloana anitronana tanora iny resaka bariara iny ampahany kely fa alena aloha mba nisy ampahany kely zay fa mbola misy ny ampahany be dia be araka ilay nyteneniko to tokony jereny tompona andraikitra rehetra tsy président Rajoelina irery ny tompona andraikitra rehetrarehetra tokony ijeren'izany fa tsy ho lany andro zareo indray no lany andro itsikeran'ny mpanohitra hanenjika mpanohitra rehefa tsy tian'olona itsikeraina le mpitondra manontolo manao fahaizako ohatran'ireny mahaiza mitsinjolavitra inona ny marina re fanontaniana ataonareo inona ny sehatra maika tokony ikolokoloana ikojokojana na anohanana tanora ohatran'ireny be dia be jerevo le velirano nataony Flou Rajoelina tamin'ny 2019 isy 310 ady amin'ny tsy fandriam-pahalemana ady amin'ny tsy fanjarian-tsakafo tsy fampianara-tsakafo ady anatsarana ny hoavin'ny tanora ny fampianarana ny fananganana orinasa malaza ke atratanany Afrika fa hoe flou na vitananangana orinasa usine industrie isakany renivohitry ny district ty flou malagasy ty ny any aminay any aloha mifanohitra am'izany amin'ny province ny Diego Manontolo sekrenina mitsipozipozy ny lavanila moa de fa maty tanteraka 500 roarivo ny kilona lavanila maitso voantso avy tany an-dapa vo herinandro zay zavatra 1 million de francs tamin'ny andron'ny président Hery Rajaonarimampianina 10 000 francs ankehitriny aiza ny fitsinjovana ny tanora ny tantsany madinika ny vahoaka am'izany ahoana moa ny tsy hitombony isan'ny dahalo mazava ho azy rehefa tsisy zavatra hivelomana de hifamono ny samy malagasy
ianao zay hitako mandehandeha rereny hoe misy vola iny zanako lahy iny ahoana ny fomba velam-pandrika atao hakana ny volany aminy efa mivadika any toetsain'ny malagasy satria le filazana ambavana antsoratra le fandaharan'asa tena mampilendalenda fa ny fanatanterahana azy ary zay ny mahagaga ankehitriny hoe ny lehibe ny gouvernement taloha sy lehibe mpitarika azy nanomboka tany amin'ny volana sy taona 2018 volana jiona hatram'izao nefa tsy miova nefa tsy misy programme an'asa napetraka ny filoham-pirenena tanteraka zany ankeasany gouvernement manatanteraka an'izany ny filoham-pirenena tompony ny vina fa ny gouvernement ny manatanteraka ny programme an'asa ny filoham-pirenena inona ny mba tanteraka za tsy mahita mety hoe inona zany no mahatonga an'le hoe filoham-pirenena Andry Rajoelina premier ministre Christian tsy mifampatoky ve zany reo a sa hoe maninona mbola io ihany le premier ministre maro ny scandale zay nahavoatontonona zany premier ministre lehibe ny gouvernement zany fa maninona izy nitsosan'le filoham-pirenena esorina amin'ny toerany maro reo hoe mpiara-mitolona tamin'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina anisan'ny hoe isan'izany filohan'ny teny miram-pirenena teo aloha alohan'ny nandaka an'le filohan'ny teny miram-pirenena teo aloha toy zay nanala an'le premier ministre na de hoe manoloana le scandale be dehibe zay nataony ary mba zavatra nilovaiko tamin'ny président Didier Ratsiraka raha ampirenena ho izy tsy ananako havana ka magaga araka le fanotonina nataonareo to hita fa tsy mba misy vokatra azo tsoahana tamin'ireny fandaharan'asa napetraka ny filoham-pirenena ho tanterahana tsy hitako inona ny mba tanteraka ty gouvernement ty fa ny lehibeny de tsy voahetsika eo nisy ny arantsika nahita tamin'ny décembre 2020 tao amin'ny parlement hanao vote ny motion de censure efa nahatratra 500 ange ny signature voangony ary natadidy satria nahita maso ny tenako tamin'ireny nareo député ny mapara député ny TGV nanentana ny namany hoe ndao tsika anao anina fa tsy lasa tsony ty gouvernement ty tamin'ny fotoana farany ireo député renireo no voan'ny pression iza nampaniraka anareo nanao an'io zany hoe nitsombadika ny zavatra narindra tamin'ireny nohony zareo samby zareo tao ihany nisy ve ny fampatahorona menasy andany ny sinankilany hoe azaky tianareo fa misy ilana azy io gouvernement io io lehibe ny gouvernement io be dehibe scandale ho izanareo teo nipoitra tamin'ity fitondrana anankiray ty indrindrandrindra amin'ny fomba fitantanana ny gouvernement be dehibe tokotra ny scandale volamena ve fa naty coffre zanga mamino fa mba mifampiresaka eny aminamana iza moa mitazona lakile ny coffre izo zareo misy anankiroa ny lakile ny coffre ny matetika de le ministre amperinasa sy ny directeur général ny arena ankibon'ny tany zay ihany manana lakileny io ka nisy olo ministre angamba tamin'ireny fotoana ireny lehibe ny gouvernement naninona ary mbola very ny volamena enina amby 30 kilo de tsy ary mbola naheno a na de fanadiadiana mbava na indre mandeha fa rehefa ndraindray nampime hoe rehefa mikonikonina fivoriana nareo mpanotra de hitanay rehefa tianao fitsiketsena nareo de eninay mampalahelo fa tompona ndraikitra voalohany mitantana le ministère volamena anaty coffre nanjavona tsy hitandry zareo zao ny tena mampalahelo to so ihany mba voatotorotra kely amty afaliny naseho nampahan'olona tamin'ny resaka baria reny fatina tanora mikararana zay voapoizina ratsakafo tsy fantatsika hoe mosavy fananina sa tsy fananina io ny tsy fantara fa izy be dehibe ny maty tanora
hanomana baka, tanora 3 taona, tanora 20 taona, ka mba 7 taona ny tena zoky indrindra. Maty mikararana, tsy mbola mazava amin'ny firenena malagasy hatramin'izao hoe inona marina le nahatonga le fahafatesana ny kararana, inona io poizina io. Botilisme zany sa olona nisy nanapoizina nalefa any an-dafy eny, satria misy professeur mahay ony any hanao analyse, misy laboratoire koa eto amintsika eto, na nandefasana za tany an-dafy, na inona koa tsy nomena ny Institut Pasteur. Am'izay ny malagasy tompo tany sambina eny daholo raha eto Madagasikara ny laboratoire nanao le analyse. Izy an-dafy reke tsisy olona mahafantatra. Za mino fa nanareo journaliste rehetra eto Madagasikara tsy mahafantatra hoe aiza moa toerana misy ny laboratoire zany, anarana fotsiny fantatra. Ka zavatra ohatran'izay tena mampalahelo ary nahatonga amin'ny teny hoe tsy hitako inona ny programa an'asa na fepetra tokony ho raisina ho fiarovana ny olom-pirenena rehetra mba tsy ho sedra ny zavatra ohatran'ireny intsony. Ary tsy vita ny teto Tananarivo 7 sa 9 ny tany Ambositra. Inona daholo ny anton'ireny? Zafady to teto aloha fa nisaorana mba nanao fihetsika kely ny filoham-pirenena, fa nanahoana koa ny fianakaviantsika ny malagasy toa antsika ny tany Ambositra, tany Toliara, tany Majunga, tamin'ny vanim-potoana ny fête des pères mihitsy nisehony le Mboimalaza, ny tany Majunga, nisy faty olona daholo zany. Inona mba fepetra ny raisina ankoatrany mba fihetsika na de efa taty aoriana azy nataon'ny filoham-pirenena, inona mba fepetra iraisiny gouvernement? Natadidy any tamin'ny ministre ny fahasalamana tamin'ny fotoanandro ny ministre professeur Amady Amady ny esorina satria nanao programa an'asa tsy ny fampiarana tamin'ny membre gouvernement manontolo, donc tsy nametraka solidarité gouvernementale, ny esorina izy. Fa ity échec be dia be mahatsiravina miseho amin'ny ministère ny fahasalamam-bahoaka, za tsy mbola naheno hoe inona fandiniana nisy tao amin'ny conseil du gouvernement na conseil des ministres hoe ahoana marina ny fomba fitantanana ao amin'ny ministère ny fahasalamam-bahoaka ao, tsara mbola naheno an'izany. Ka fijerena endrik'olona ve ny fijerena résultat sa ny vokatra ny asa vitanao no hitsarananao? Mampametra-panontoniana. Io mile makasika an'ilay fitantanana ny volam-panjakana ihany koa mantsy sy niteraka resabe hoe manam-bola ty vanjakana ty sa tsy manana. Eo amin'le hoe resaka fampianarana mantsy ambany teto-bolan'ny fampianarana any amina resaka zavatra hafa dangana be zany fitantanana volam-panjakana zany, na de hoe sora-bola fotsiny ary reny tsy nisy ny fantsina volam-panjakana teo, fa nanam-bola ny fanjakana nandefasan'andro solotena malagasy tamin'le 50 isan-jato ny antoana ny saran-dalana. Aiza ho aiza zany reny fahitan'Andriamatoa vao Benjamin le hoe tany amin'ny ministeran'ny fanatanjahantena ve nanana vola nandefasana an'ireny olo ireny tany amina enjato tapitrisa tany mantsy raha ny compte nataon'ireo tao natambazotra ny serasera tao zany vola zany. Aiza ho aiza zany reny hoe rovina ny tena hoe manam-bola ny fanjakana de aiza lehibe tsisy vola. Ny fananam-bola aloha za tsy mino firy loatra, fa mety caisse noire ny présidence de la République. Nefa hoe ministère ny tanora sy ny fanatanjahantena no miantoka. Eny tsy maintsy izy moa satria izy no mitantana ny ministère, de tsy maintsy izy no salotra ny satroboninahitra rehefa misy fahombiazana na misy ny tsy fahombiazana, tsy maintsy le ministère tompona andraikitra voalohany no misalotra azy. Tsy mahagaga loatra angamba izay, fa hoe misy vola sa tsy misy vola, misy angamba fa rasiko ho andraikitra hitereny zany fa tsy mitovy amin'ny
fananany kitapom-bola mpanjakana, kitapom-bola pirenena vola, tahirim-bola taloha sy ny ankehitriny, fa fantarako azy ny ena be ny tahirim-bola mpanjakana, satria misy ve ny mpandohetra sa tsy misy. Inona ny voka-dratsy sy ny reny varotra iraisampirenena ataontsika reny, avy any moa ny tena hetra be dehibe miditra, na ny fifandraisana iraisam-pirenena, fifandraisana iraisam-pirenena resaka tourisme, misy fifanakalozana ny mpizahatany sy ny namany, fifandraisana zay, mba misy vola miditra re ve am'izao fotoana zao. Inona ny antony? Raha resaka tourisme zany ny fitaovana ilaina voalohany, satria tsika nosy de ny fiaramanidina. Mbola manana an'izany ve Madagasikara? Fiaramanidina saika fiaramanidina vahiny daholo miasa eto amintsika am'izao fotoana. Fa hoe Air Madagasikara tadidiko mbola zay nianatra aza fa DC3 ny andananay avy any Sambava tonga tao Marantsitra 14 000 FMG, 14 000 FMG freinay tam'izany. Mbola mi-existe ve zany DC3 DC4 zany am'izao? Tsita, tsisy. Ny Boeing aza nanana roa telo angamba atsika, ny tonanarana faritra avaratra ny fotsiny nisy anankiroa tadidiko 737 Air Sambrano, Air Boeny. Mbola natanjaka ny tourisme tao Nosy-be tamin'ny vanim-potoana reny. Am'izao ve mbola misy any roplanina zany? Roplanina mandehandeha zao Air Sud-Afrique, Air Ethiopiana, Air Mauritius, zay ny feno vezivezy eto. Air Kenian eto Madagasikara. Air Madagasikara moa fa ny vonoana mihitsy hoe nisoloana Airlines sa Air iny. Airlines. Ka mbola misy tombony ho an'ny firenena miditra amin'ny kitapom-bola mpanjakana ve amin'ny resaka sehatra ny fitaterana, ary mbola afa-po ny isan'ny mpizahatany mifandanja amin'ny programa an'asa ny filoham-pirenena ampitomboana ny isan'ny mpizahatany eto amintsika, ampitomboana amin'ny alalan'inony. Zange mandeha eto Madagasikara avy any France na avy any Afrique na avy any Maurice na avy any Allemagne, raha azoko antoka fa misy fitaovam-pitaterana be dehibe ao Madagasikara, ka rehefa tapitra ny vanim-potoana andresako congé anaovako vakansy mba assuré ny fiverenako amonjeko ny asa aty amin'ny tanindrazako, raha assuré zany tsy maintsy ho bobaka ho be dehibe ny mpizahatany ho tonga eto amintsika. Be dehibe mety sy touristika tena mahafinaritra miavaka maneran-tany, fa avy amin'ny fitaovana io manjary misalasala ny mpizahatany. Mba nahita an'izany Maurice zany aho tamin'ny taona 7 ny karakara ny fivirenany secrétaire national nay tamin'ny Toko Arema tamin'izany fotoana zany Andriamatoa Pero Rajonarivelo, mba tany zay ny indrindra ny fivirenany. Anao mahita roplanina fiaramanidina atao Maurice, atao inona daholo reto fiaramanidina be dehibe reto? Ny voatokana ho an'ny mpizahatany fotsiny de fa tsy latsaka ny 20 any amin'ny nosy kely Maurice io, mivezivezy mitatitra mpizahatany. Ka tsy mahagaga raha ohatra ka be dehibe ny touriste tonga any Maurice, satria azo ny antoka fa rehefa tapitra ny vakansy ny amonjy ny toeram-ponenana izy amonjy asa, tsy ho tara roplanina, tsy ho tara andro na ora fahatongavana. Fa ny eto amintsika tsy misy an'izany, ka na be dehibe ny te handeha eto amintsika
ho azony antoka ve fa rehefa tonga ny daty iverenany ho isy roplanina hitondra azy sa mbola anatantoko mbola miandry zay ny mahatonga hoe miena sa mitombo ny kitapom-bolam-panjakana ny petra-bola eo amin'ny kitapom-bolam-panjakana sa ahoana be deaibe ny miteny hoe miena raha sy teo moa ny resaka famarotana mankany velany nampiarina indray le agrément zay fa ny foanany organisation mondiale du commerce tamin'ny taona 1990 ny foanana io de libre commerce international indray naverina le agrément nefa le fanafoanana le agrément tamin'ny 1990 ny tohizan'ny président Ravalomanana ke tamin'ny 2002, 2003, 2004 nananganana ministère de la privatisation teo ampefilo et de désengagement de l'État miala tsy mitantana ny famarotana ny fanjakana fa manara-maso manao contrôle aiza ny vola miverina amin'ny vokatra naondratsika amin'ny firenena zao na firenena avao repatriement de devise zay ny asan'ny fanjakana madio ve ny dossiernao ampandraraha ty sa ahoana mandoetra venao zay ny asan'ny fanjakana fa zao indray ny fanjakana mihitsy manome agrément zay tinomena mahazo zay tsy tinomena tsy mahazo anika niena nisan'ny mpanondrana lavanilina lefa nanana partenaire teo aloha efapolo taona 50 taona nanao fa fandrarahana amin'io lavanilina nanondrana volamena lavanilina atsika ny velany tsy nahazo agrément satria tsy miara miombonantoka amin'ny fitondrana de be deaibe ny magasin ny mpanondrana lavanilina ny amin'ny faritra sava mikatona daholy efa ho efatra 5 taona lasa zay mikatona ka inona etra hitombo hiditra eo misy angamba fa kely satria lasa olombitsy zaraza lasa olombitsy ny mandoa hetra mampidibola amin'ny kitapo-bolam-panjakana zay mahatonga an'io tsy zavatra foronina hoe mpanohitra manao an'izany ny mpitondra ihany fa rehefa hijery ny mpanohitra ny fitondrana haingana de haingana fa rehefa hijery hoe inona mahatonga ny fidiram-bola atsika bloqué maninona ny volamena atsika mikararana makalivelany io tsy hitan'ny fitondrana zay ny zava-misy fa tena miasa ve reo hoe agent de renseignement amin'izao fotoana zao reo hoe manara-maso an'le hoe zavatra tsy mety eto amin'ny firenena akoatrin'le hoe tsika politika zany tena efficace reo raha avela miasa manaraka manana mpanara-maso mpanao renseignement généraux ireo sokajina andiany tafika ireo raha reo avela malalaka niza manao kolikoly na ny planton na ny tantsa na ny mpanohitra eny fa na ny mpitondra faratampony de aza misy amelana fa avoahy ho fantatry ny firenena manontolo ny asa maloto misy eto amintsika tsisy kolokolo fa zareo mihitsy ny tsy amela lalana hanao an'izay satria mety misy sokajin'olona iarovana angamba fa raha amin'ny ankapobeny manana sampam-pitsikilovana tena mahay firenentsika tsy avela hiasa malalaka mba olombelona ankereo ary misy fampiresaka mangingina amin'ny sokajin'olona maro zay ke tsy avela malalaka nanao ny asanay minasena isorinay nareo raha manao an'izao tandremo mananona nyty olona ty inona moa ny azo atao ny matetika maloto ny douane be inge zavatra tsy mandalo eo amin'ny sehatra ny douane satria na mivoaka amina
couloir privé mandeha aéroplanina privé izy moa doane sa isavany zany na misisy morony ranomasitsika ohatran'le tany Comore ndraiky 20 49 kilo 11 fois ampy ve ny maramila ampy ve ny police des mines na ny police douane manaraka sisiny ranomasitsika rehetrarehetra reny zay miteraka olana satria na sambo tokony hanaramaso hanana sampampitsikilovana na ny roplanina etsika tsy manana nefa ny volamena mantonina mivoaka azahoantsika bateau de surveillance roplanina pitsikilo raha ohatra ka voafeny fitantanana ny arena eto amintsika za aloha tsy iambaamba no miteny ny mpitondra rehetrarehetra ny fandimby tsy nentsinisy indrokely foana tsisy mpitondra anjely fa tam'ty kosa régime manankiray ty be loatra ny fivoahana repirenentsika nankalivelany betsaka loatra votsy ampirevolana ke le sokatra tratra tary Majunga rehefa ny saina le sokatra natao kitoza misy any amin'ny 11 000 pièces sokatra natao kitoza aiza reny mpanaramaso am'izany naninona ny foanana ny garde forêt tamin'ny androny tsirana nareo ngamba mbola tsy teraka tam'izany ry zanakolahy misy zany service civique averimberiko foana io miaramila milanjangady berevera moa endry zareo reny mamboly isaka ny faritra manana an'izany ohatra hoe Ambatondrazaka izy de mamboly vary any amin'ny faritra hafa izy de mamboly zavatra hafa nanondrana vary angentsika tamin'ny andron'ny président Tsiranana variny Ambatondrazaka variny Marovoay variny Maro Antsetra Andapa any amin'ny faritra Antsiranana nanondrana vary tsika ankondro tao amin'ny faritra Toamasina nanondrana tsika ny kafe tsika tany teto Madagasikara mivoaka naondrana nankaniverana tany amin'ny 90 000 tonnes par an nanambola ny firenena tsy mbola heninao zany resaka dahalo zany tamin'ny première république fa ny foanany iny maramila milanjangady iny nefa reny koa ohatra nitondra lesona ho an'ny tanora mipetraka any ambanivolo lesona tsara nalentahaka ay ve maramila ty manana basy ay mba mandeha mamboly za koa hijanona amin'ny tanin'ny papanay tanin'ny dadabenay mba amboliko efa lesona nalain'ny tanora tahaka andika ny vokatra atsika niakatra ambony de ambony ary kabaron'ny président Tsiranana isaka ny farany taona am'izany de atsika mitany andalam-pandrosoagna raha tiantsika ilamigny ny tany sy ny fanjakana ifankahazo ifandray ny vahoaka jiaby ataovy miady amin'ny politika ny kibo izy koa voky ny vahoaka tsisy fanjakana mikorontagna satria samby afa-polo jiaby voky ny vahoaka terre comme ça naninona raha le tsara vita teo aloha ny tohizana nalaina tahaka zany ny atao hoe continuité de l'état le tsara tohizana fa ny tsy nety iny ny hatsaraina soloina fa amitsika eto mila mamorona isaka mpitondra tonga mamorona zavatra vaovao tsisy tanteraka rehefa avy eo ny dahalo mitombo ny totakely mitombo satria vahoaka tsy voky tsotra de tsotra tsy mila ianarana zavatra ianarana tsisy filoham-pirenena nalain'ny Philibert Tsiranana tahaka teto Madagasikara izy ny voalohany
naninona izy na hainandrindra ny ara-toakarena mifandimby ohatran'izany doly satria samby ty hanao zavatra ampalaza azy anao tetika asa vaovao tsy misy tanteraka eo am'le hoe tsy mijery lara-pamena ve zany fa hitana ry Matoa vavao Benjamin le hoe fanjakana am'izao fotoana zao fa lasa miazakazaka am'le hoe zavatra anasongadinany ny tenany ihany zay tena tsapanarolo izy manasongadina tena raha misy vokatra tsara ne raha basoa raha batsara fa le fanasongadinana ny tena tsisy vokatra mipoitra hatramin'izao ankoatran'le lazaintsika teo hoe mitombo ny isanareo tanora any amin'ny karaoke mitombo ny isanareo tanora any amin'ny bara zazakely matory moron-dalana amin'izao fotoana isaka ny 50 metra raha ho andreny vohitra ny mpangataka ny tombo tsy fantako avo firy enina zany hoe le zavatra misy lafiratsy noho ny tombo be debe fa le tsy zavatra niteraka lafitsaran'izay nisitrahana teo aloha tsy nitohizana tsy misy tsony zany ny continuité de l'état mahakasika ny tondrozotra nisy ny valandresaka nataonareo tampanao gazety ny fiandohan'ny volana aogositra lasa teo le hoe niaranandrafitra anjany tondrozotra zany ianao niaraka tamin'ny Andro Rajoelina tsy tanteraka zay ny azo ilazana azy fa hitanao an'le hoe zava-misy am'izao fotoana zao tondrozotra narafitra tany amin'ny taona 2010 fitondrana teteza mihitsy zany 2024 sika zao zanako malala manaova fanadiadiana anareo journaliste manao investigation manao anina enquête tsy nisy lalàna no tanterana tamin'ity fitondrana ty azo tsorona izany voalohany le niresantsika teo lalàna momba ny varotra iresa-pirenena efa nisy teo aloha fandrindrana an'izany ankehitriny nanaovan'ny fanjakana monopole zay tianao avela halalaka hitantana ny raharam-barotra mahazo ve zay tsy avela na de efa manana traika efa am'izany tsy mahazo ray zay lalàna convention iresa-pirenena zay ny lalàna mpanorenina zay nylaliantsika tamin'ny 10 août 2010 nivoaka tamin'ny fomba official mois de novembre 2010 inona mba andiny ny tanterahana ao anatin'ny lalam-panondrenana fametrahana ambaratonga ny rafitra io le mba fa isiny ny fandraisana ndraikitra izy nambaratongany na fiaraha-mitantana ankoatra ny ben'ny tanàna tokony voafidy ny tao amin'ny faritra président de région zay miaraka amin'olom-boafidy miparitra conseillers régionaux reny ny organe délibérant reny zany ohatrany député am'le région anankiray mandany ny lalàna hitantanana ny région zay iadidinina na etra aloha io amin'ny resaka famokarana na inona ny asa atao na ny priorisation inona ny famokarana tokony atosikitsika amin'ity faritra ty na ny fanomezana alalana malalaka hanao le famarotana avy any ny tokony nandinika an'izany hoe izy ny mpandraraha mendrika ao aminareo homena agrément fanjakana mpanaramaso avy any izy io tokony hopetraka fa tsy avety ambony tsy mahafantatra ny fifandraisana na ny andraikitra ny raisiny le mpandraraha isan-tsokajiny rendreo no mibaiko agrément monopole d'état am'le décision rehetrarehetra zany nipoitra le tondrozotra fantatry firenena afrikanina manodidina atsika le zavatra rehetrarehetra zany na tonga ny tondrozotra io na ny kolotsaintsika malagasy hoe à base de fihavanana fantatry firenena afrikanina zany ary zay
mba nisy zanaka président ny africaine tafiresaka tamiko hoe si un jour monsieur Benjamin misy filoham-pirenena aminareo nitovy tamin'ny toetsaina ny président Tsirana dans le temps de tena ny rehaussé ny crédibilité ny continent africaine manontolo président Tsirana président Julius Nyerere tany Afrika de tena ambony be ny kotiny continent africaine. Zany angamba fa sasatra am'izao fotoana zao fa c'est que lasa filoham-pirenena lasa mpandraharahany betsaka ka sy nitanterahana rabaky teny koa le tondro zotra napetraka nanomboka amin'ny article voalohany ka hatramin'ny farany io nampimenimenina le filoham-pirenentsika anankiroa hoe président Marc Ravalomanana na président Hery Rajaonarimampianina am'le tsy ny fanatanterahana ny andiny ny fahasivy ambin'ny folo tao amin'ny tondro zotra zay mitsinjo ny tombotsoany filoham-pirenena na tontosan'ny asany teo aloha ny indemnité ny inona ny intérêt zareo tsy misy voarainjareo hatramin'izao tao koa nisy tamin'ny andiny ny fahafito amby roapolo Fonds national de solidarité hoe indemniseo le olona victime ny crise politique ny fanesy tamin'le processus de sortie de crise de 2002 jusqu'à ces jours tamin'ny 11 septembre 17 septembre 2011 hatreo de omeo intérêt ou dédommagement le olona victime tam 2002 ngama BDB ny namaramilana civil pombany amiral Didier Ratsiraka victime tam 2009 mbola victime le pombany amiral victime pombany président Marc Ravalomanana 2009 rehefa natao ny tondro zotra ireny victime reny tam période président Ratsiraka tam période président Ravalomanana tamina andraisan'ny président Andry Rajoelina fitondrana nisy pombany président Rajoelina koa nge ny victime il hoe victime ny 7 février 2009 reny tokony nahazo onitra dommage intérêt misy ny mahitrano ohatra ny généraly Tsaranazy Emile ry directeur général ny présidence Gérard Ndemalovasson mahitrano daholo reny lalana mankany Tamatavy ny antsona hoe Sol-Dollar mahitrano mefanana BDB manarina nosy na ny Magro Tico ny président Ravalomanana victime daholo reny aiza le voasoratra ao amin'ny tondro zotra Fonds national de solidarité nangataka an'io CFM tamin'ny fotoanandro zay taritiny filoha Mac Alphonse nanoratra amin'ny fitondram-panjakana hoe manendre anareo comptable indépendant ary lanio any amin'ny antenne miera-pirenena ny anjara vola apetraka amin'io agent comptable io mba hafana miangavo koa ny SADC hameno ny ampambola zay fandraisany anjara misy an'izany dolake hoe ampambola ny fanjakana malagasy ny mametraka azy ampambola anampiny SADC atsika amin'io Fonds national de solidarité tsy nisy tanteraka izany rehefa voafidy tamin'ny fitondrana président Rajoelina ohatra nafainganina loatra le fandravana ny CFM komity ny fampiavanana malagasy maninona na ny kolotsainatsika zany potena le fiavanana le zavatra voasoratra ny fanarahana tamin'ny raisam-pirenena tamin'ny SADC tsy ny tanterahana zao tsika nahazo andraikitra
nomena ndraikitra amin'ny sadek satria présidence tournante io rehefa mpikambana feno anao nahoana tsy maintsy miodina tonga ny toronao tonga zao nytorontsika arafisaka président io tsika tamin'ny 2009 vonono le crise politique zay re tonga voasazy tamin'ny 2009 sivy ambizato aka zay voasazy za mo CST tao tamin'iny considéré no mpanongo-patsakana zay zaho anisany ka am'izao naninona ary tsy nitanterana mba iamaforona hatrany ny fraisam'ny pirenena tsisy tsony hoe ianareo izahay holany andro amin'io tsika ary ho lasa frein sakana amin'ny développement ly tsy fisiny ny fraisan-tsaina tsy fisiny ny fifampitokisana ny fifankatiavana amintsika malagasy ino mahatonga ny base tuliary io tsy tanteraka zavatra tokony hotsotra nge io raha io nitsangana ny rafitra vondrom-bahoaka miparitra itsijara-pahefana efa nipetraka voafidy avy tany aloha no nazavaina am'le vahoaka am'le faritra misy le vokatra ianareo amin'ny commune zao ianareo amin'ny district zao itsika ato amin'ny faritra zao nge ny vokatsoa azotsika amin'io hoe ka zay miaiay hoe sao de amela taketra farasisa sampona amin'ny ponina io de aleo antonitsika manam-pahaizana hoe inona ny karazana fanafody fanefitra hananganana hôpital laboratoire isaka n'le faritra na anatin'le faritra misy laboratoire na hôpital spécialisé iady ary isoroka an'izany taketra raha tsy mety ateraka an'io fitrandrahana io tezaina amin'iny le saina vahoaka ankoatran'izay zao koa ny ampahambola azotsika amin'io za ve na de za zanaky sava maheno hoe bon telopolo isan-jato ny vidiny io amin'ny akapobeny mijanona ato amin'ny faritrinareo efapolo mijanona amin'ny faritany manontolo ny enimpolo aminy any amin'ny kitapo iombonana zay ny atao hoe fitantanana raha-pirenena na ny tiliara io bazy io harenanao io harenantsika eto Tananarivo tsy nzaraina ohatran'izay le vokatra azo samy misitraka dolo isiny ambaratongany ny fitondrana fohy be manana réserve de itsinjovana ohatra hoe ny karamany fonctionnaire manerina ny nosy ny fitaovana ny tafika ny fitaovana ny hôpital manerina ny nosy zany ilana le toekarena iombonana fa mba misy ve zay fanazavana tany amin'ny fotony fikolokolona ary fitanisana hoe zao ny tombotsoa azotsika amity fa programme efa nilatsaka avy aty an-tampony ozy ny vahoaka hoe tsy mahalala an'izany zay so de orinasa nday amela taketra aminay eto io ny tombony mba ho azonaiza tsy fantatray ahoana ny anekena ihany io lasa négatif daholo zay programme aroso ary tokony hitandrina antsika malagasy mba tsy samby zanaky toliara misy ny manda misy ny manohitra ka tsy rondreny atosika ifamono fa raha io mifamono tsy maintsy misy fiantraikana amin'ny foko 80 zany lasa ifamono maninona moa zay ampiadinareo mpitondra iteraka tsy fankazahoana malagasy rehetra zany na tiana na tsy tiana ny azy zany tsy resaka fitezana hoe hanakorontana fisorohana so de tsy tapany tompona ndraikitra hoe vahoaka ny toliara ifamono any valoha zao ifamono tsy mijanona io raha zany no apotrany lasa misy fiantraikany amin'ny sehatrany
mahirayntsika malagasy eto amin'ny firenena manontolo ka mba torohevitra sy anatra tolotra amin'ny mahazoky olonanay ka tsika tsy hanaonao foana amin'ity tanitsika ity tazonina foana ny maharay tsika malagasy. Ianao anisan'ny tao anatin'ny antoko Arema nisy an'ireo vondrona tanora tamin'izany tanora tonga saina anisan'ny nanohana ny Andrajoelina ihany koa nareo tamin'ny fifidianana ben'ny tanàna 7 fahitanao anisan'ny namolavola ny Andrajoelina nareo tao anatin'ilay tontolo politika ny atrika fifidianana afa-po amin'ny zavatra nataony ve ary zany nareo? Ny afa-po tanteraka moa zany tsy misy amin'ny olombelona arak'ilay voalazo ako to ohatra ny voamaika ny tombo firy avoheny ny fisiny ny kolikoly tamin'ny fitondrana ny fandimby rehetrarehetra samy nanao ny fahotany daholo fa tamin'ity tena tafahoatra loatra misehatra ny arena rehetrarehetra volamena io hazo sarobidy io tsy gaga ve nareo tanoro hozala boing angeza be ohatran'ireny misy anankidimy be de tafavoaka tsisy fantatra izy marina ny tompona ndraikitra afaka mamoaka an'ireny manazava ange ny ireo pilote teo aloha teo reo tsy afaka mivezivezy manerina an'izao tontolo zao ny fiaramanidina ohatran'ireny raha tsy mahazo taratasy mazava raha tsy mahazo alalana amin'ny asekina ny sampam-pitsikilovana maneran-tany ny sehatra ny fitsikilovana ny fivezivezena maneran-tany ny Amerikanina manana an'izany tsy azo alalana raha tsy misy taratasy ara-dalàna mivoaka amin'le tompona ndraikitra amin'le firenena ny voan'le aeroplanina fa maninona tafavoaka indrindrandrindra le toerana nalehany tena toerana saropady any Iran itsika tsy miady amin'ny Iran tsika Madagasikara fa firenena maro eto manerana an'izao tontolo zao tsy mankasitraka ny fomba fitondrana ao Iran tsy ny vahoaka le fomba fitondrana hoe lasa toerana mikolokolo terrorisme koe toerana manorina vondron'olona vondrony tafika manao terrorisme na ny Amerikanina na ny Europeanina manontolo ny firenena maro tsy mahazoazo loatra ny fomba fitantanan'le mpitondra ohatran'izany ka itsika ve nde idokizo itsipaka ny lalàna ny sehatra iresa-pirenena ao amin'ny fiarovana sécurité internationale tokony mba mandinika ihany tsika amin'izay zavatra atao sao de rahatsendriky tsy hoe le mpitondra mifandimby amin'izao fotoana zao io ne zavatra rehetra misy fiafarany daholo zavatra tsisy fiafarany amin'olombelona raha ihany angamba fanahy masina zay ny tsy manana fiafarana fa na ny fanahintsika mivavaka zao mety tonga any amin'ny Andriamanitra rehefa tonga ny andro ifatesana mbola mandalo fitsarana aloha sehatra ny fanadiovana fidiovana zay vao mahazo ny fahasambaran'ny lanitra mbola misy fetrany daholo zany na fanahy io aza afa-tsy ny fanahy masina rery ka zavatra rehetrarehetra ambonin'ny tany na aiza na any an-danitra misy fetrany daholo ka tokony hitandrina itsika na anao olo-pirenena tsotra na anao mpanohitra na anao mpitondra amin'ny vaninandro anaovanao an'izany tokony hitandrina mba tsy bruka tsy tokony alehany ny firenenao indray andro any. Anisan'ny efa somary manao fanambarana masitsika avokoa ny akamaroan'ireo vondrokery misy nisy ny fanambarana nataon'ny voameran'ny CP ho ny fivondronam-be ny veka ny 20 ny volana aogositra lasa teo manoloana ny zava-misy eto anisan'ny nambarana le hoe fotoana zao fotoana ny asa fa tsy freariana fanaovana fampanintana fotsiny ihany inona ny mety hoe mahatonga n'le hoe fanambarana somary masitsika amin'izao nentsekilany nefa le antefan'le afatra le tompona ndraikitra zany tsy miraran'ilay izy
am'izay zavatra reny fahitan'Andriamatoa vao Benjamin zay. Mazava le filazanao azy teo hoe ny vondrombe ny mpikambanao amin'ny évêque ray aman-drenitsika raha-panahy reny na ny FFKM amin'ny ankapobeny inona moa nanjena ny président ny FFKM amin'izao fotoana pasteur Jacques Ataria Antsonjombe ny tsikera fitondram-panjakana ohatran'io iza ny vondron-kery na vondrom-pivavahana amin'izao fotoana tsy manao fanamarihana hoe mandeha amin'ny tsizy ny fomba fitantanany ny mpitondra amin'izao fotoana za tsy mahita na vondrona vondrony inona société civile ty izany tsy manao fanakianana amin'izao na ny fitantanana fampiarana ny lalàna zaza matetika nyteny an'izany hoe tsy misy tsony zany lalam-panorenana fa ny soloana hoe le didy tsy azo ivalozana nefa anatin'ny lalam-panorenana atsika ny vahoaka ny tompony fahefana mampindrana fahefana amin'ny mpitondra mikarama ny mpitondra avy amin'ny vahoaka hetra ny vahoaka ny andoavana karama ny mpitondra na sivily io na folo alin-dah io nefa amin'izao fotoana le tompony fahefana voalohany vahoaka io indrindra ny tsomenao asiny vao mitaka izy de mpanohitra pomba ny mpanohitra tena mety ve mba misira moa henoko ataonareo tanora hoe mba mijereva fitaratra mba manaovana fandonitratra kely aloha tena mety ve ny zavatra misy eto amin'ny firenentsika sa ny tombotson'olombitsy ny ola iarovan'ny androm-panjakana rehetra misy zay ny tokony anaovantsika fandinian-tsaina fandinian tena hoe sao de mba misy tsirariny kosa aloha hoe na ireo solombavam-bahoaka anatin'ny vondrona TGV misy isorako indraindray le teny avoakan'ireo okanareo manodidina ny filoham-pirenenao tsy anao zay tianareo atao fa de ianareo miteraka ny fankahalan'olona ny filoham-pirenenao zavatra marina zany ao amin'ny mpanatanteraka ao dolake lasa olana mipetraka ary tena mahatsiravina amin'izao fotoana zao ny ataony ny mpanatanteraka ary na ny parlementaire sasany ake andraikitry ny loolona miahy ny vondrom-bahoaka paritra itsinja raha mpahefana mian'ireo faritra faritany commune inona mba fifidianana mba nangatahany-jareo amin'ny faritra sy faritany hatramin'izay ka hatramin'izao inona ny fanitsiana ny lalàna mikasiky ny faritra fifezana ny faritany hatramin'izao za tsy mbola nahino ny vola mba nisitrahany commune aza teo ohatra resaka Ambatovy nisy any amin'ny 20 commune any fa nisitrika endaminité tamin'ny Ambatovy zao ny foanan'ny fanjakana nampidirina te amin'ny kitapom-bola faobe ny vola fanomena amin'ny fond de développement rural natsangana tambola fony tamin'ny andron'ny président Jean Felbert zao izy ny hena efa 1,2 milliard de francs izy tamin'ny andron'ny président Rajaonaromampianina ny verinany amin'ny 300 millions ngamba 2 francs amin'izao fotoana aiza le piahiny vondrom-bahoaka paritra itsinja raha mpahefana ka avy amin'ny ataontsika ny sampandrararatratra na ny tsy fanajana lalàna na ny tsy fiarovana ny harenantsika tsy ho lasa migararana mivoaka ny velany tantela fadrakotra na ny fitantanana mba manaraka ny lalàna velona tsy mbola mahita firy hatramin'izao. Andriamatoa vaovao Benjamin parlementaire teo aloha tapilasady ny fotoanantsika nafanandresaka inona no azonao amtinana ary fotoana zao hitondrana hafatra ho an'ny mpanaraka. Ny azo fintinana angamba de tsotra raha tsy hivina tamin'ny fiandroany
ny zavatra nitrandrahanay ametrahana amin'ny toerany président Andry Rajoelina de izao oka halalaka ny famoahan-kevitra na ara-politika na ara-ekonomika na inona ataon'ny vahoaka indrindra liberté d'expression omena ny mpanao gazety oka zava hangarahara ny fitantanam-bola amin'ny mpanjakana sy ny orinasa tsy miankina amin'ny fanjakana tsy fangaro oka ny sehatra ny fifandraisana ohatra na voenjika ny ministry ny poste tamin'ny fotoan'androny mba ataovy mangarahara ny communication isiny ny fifandraisana ary fomba am'izao ohatra ny foanana daholo rehefa zahay tonga amin'ny fitondrana le zavatra nitakinay tamin'izany fotoan'izany fotsiny de zay no manafoana azy indrindra rehefa nitsangana ny tetezamita tamin'ny 17 mars 2009 zahay nanao le dinika santatra dinika fototra dinika nasionaly za mihitsy nitarika ny bureau ny dinika tao amin'ny faritra Sava district anakefatra nandrindra ny fandarana ny fivoriana tamin'izany nandritra ny roa andro fa am'izao tsy isy mpitondra tihiditra am'izany sehatra i fiaraha-midinika zany fa zahay ny mitondra avyleo zahay eto fa tsisy fitondrana tsara mendrika ohatran'izao fitondrana taonay zao oka ho atsika samby handon-tratra hijery fitaratra todio ny lasa eritrereto tsara ary jereo ny ankehitriny ary vinavinay hoe iny mety ho voka-dratsiny amin'ny ho avy ka manentana atsika ametraka ny fandrindrana na fiaraha-midinika fotsiny tsy fiarahana miasa kory tsy fizarana seza fiaraha-midinika fienona ny hafa amin'ny fanomezana soso-kevitra efa zava-dehibe zany ka zay zany mba amin'ny maha-olo-pirenena tsotra ny tena te hanana firenena milamina mirindra mandroso zay tompoko ny afatra koa de misaotra nareo zanaka manasanay fa de azavaina nareo hitabataba lava ty zay so de isedra ny mafy ka tsy ho araka nareo hikarakara ny zokibe nareo misaotra indrindra tompoko